taorinany fanolorany zareo amin'ny présidence ny tomobile anakefatra zay tomobile natolotra ny fonja tomobile vocation le izy vaovao zany satria mbola tsy niasa taty aminay dia eto zahay aloha misaotra fa nanonotra fahavononana ny fitondram-panjakana nanome an'ilay tomobile e anakefatra moa ny tomobile nomeny zareo iny aloha nomena dia miandry ny ambiny zany zahay ka arak'izay fivoriny zay zany dia nanapaka ny besiny maro tamin'ny assemblée générale fa mbola mitohy ny fitokonana ataon'ny mpanarany fonja raha ny catégorie 3 andrà moa ny tena hoe problème be amin'le fitakinay dia ito zahay dia manatitratitra hoe le indemnité zany sisa no takinay fa i organigramme iny hoe le conseil androany raha tahiny zany tsara marina fa nietsika ataonay dia tsisy dirany resaka politika fa etsika fitakina syndikaly sotra satria efa elany ny aretan'ny fanarany fonja ny maharary zany ka izao izahay dia maneo fitakina zany amin'ny rariny sy hitsiny zay tsy mideborde anao mivoaka ny an-dalambe fa ato amin'ny toerana nesanay no anaovanay zay fitakina zay zavatra zay dia makasika mandeha moa ny fandrahonana rehetrarehetra le mpitarika syndikaly amin'izao fotoana zao fa hoy zahay hoe tsy vahaolana angambany izay fandrahonana zay misy ny fifofona ny ainay fa ny fifampiresahana no hitany vahaolana ka raha misy an'izany sa ty misy an'izany tokoa vao maika hampirehatra afo izany zavatra zany ka dia eo moa zany mitohy ny tantara fa dia eto aloha mitohy ny etsika nangataka reo mpandrarano fonja agent pénitentiaire reo tamin'ny azena taonay teto dia hoe mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany izahay rehetrarehetra mpandrarano fonja ho arotsaka faran'izay aingana ao amin'ny toe-bolanay ny karaman'ny agent zany zay tapaka ho arotsaka ao ihany koa ny rappel mikasika an'izay karaman'ny agent zay ho arotsaka ao ihany koa ny karaman'ny rappel ny corps intermédiaire ary ny farandrindra hosolon'ilay catégorie 3 zay tsy nety zany mikasika an'izay zavatra zay dia hoe ny angatahanay mpandraran'ny fonja dia ilay décret mikasika ny indemnité anay ary ny mpandraran'ny fonja zany dia namaritra teto na manahoana dia mangataka ny mpandraran'ny fonja hoe hosoniavina izay décret zay fa kosa ny mpandraran'ny fonja tsy manao forcé hoe tsy maintsy omeo le vola aingana dia aingana anara-pitso dia apitso fa soniavina le décret dia eo antsika mahita ny zavatra rehetrarehetra raha ohatra ka vita tanteraka izay zavatra rehetrarehetra zay dia miaraka amin'izay koa mitsahatra ny tolona rehetrarehetra manerana Madagasikara.